ny fahasoavan'i Jesoa Kristy Tompontsika. Amen. Mivavaka isika. Misaotra anao mandrakariva izay Tompo fa omenao indray herinandro vaovao manomboka anio. Ary dia misaotra fa misy mahatoky hatrany izay fa miaraka aminay ianao. Ry Andriamanitra Ray Zanaka Fanahy Masina ary izay koa tsy hahafoy ianao amin'ity herinandro vaovao ity. Amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Tamin'ny andron'ny mpaminany Jeremia ry havana dia ny Egiptianina sy ny Babilonianina ny firenena matanjaka tamin'izany. Teo ankatoky ny fanamabona nataon'ny Babilonianina ny firenen'i Joda dia nangataka vonjy sy fanampiana tamin'ny Egiptianina mivoaka an'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny mpanjaka Sedekia. Tsy nakasitrahan'ny Tompo izany ka hoy izy: izao no lazain'i Jehovah, ho vohozina izay olona mahatoky olona sy manao ny nofo ho sandrina ka miala amin'ny Jehovah amin'ny fony. Amen. Jeremia 7:15. Ny fanaovana fifanarahana politika amin'ny firenena samihafa dia hita fa fisainana araka amin'ny maha-olombelona no fisiraha fotsiny ihany fa tsy araka an'Andriamanitra. Tereniny fahavalo efa tonga hany ka lasa nanaonao foana izy ireo. Tsy nisy fotony fa toy ny trano ahorona eo ambony fasika izany. Poritra ny firenen'i Joda dia lasa nila vonjy tamin'ny olona fa tsy niatoraka tamin'Andriamanitra. Tsy azo itokiana ny nofo sy ny sandry dia ny hery amin'ny maha-olombelona fotsiny ihany. Fialana amin'Andriamanitra no toy izany. Aoka tsy hitoky amin'ny herin'olombelona isika ry havana. Teo amin'ny tantara ary dia hita fa tsy nahavonjy ny vahoaka an'Andriamanitra ny Egiptianina, koa aza mahatoky olona ry havana. Dia hoy ary ny Tompo amintsika: ho tahiana izay olona mahatoky an'i Jehovah, dia izay manana an'i Jehovah ho tokony. Fa toy ny hazo ambolena eo amoron-drano izy, izay mamaka eo anilan'ny rano mandeha, ka tsy atahotra na dia avy aza ny hain'andro, sady ho maitso ny raviny ka tsy hanahy izy, na dia miantona aza ny andro, fa tsy hitsahatra ny famoahany. Amen. Jeremia 7:15-15. Amen. Mivavaka ary isika. Tompo, amin'ny fotoana mahatery anay na mahaporitra anay noho ny zavatra samihafa mifamaofao amin'ny fiainana, dia ampianaro ary izahay mbola hanana fotoana hitodiana aminao ry Andriamanitra Rainay amin'ny alalan'i Jesoa. Anontaniana ny sitraponao ary hanatanterahana izany mba tsy hanontany eo anatrehanao. Dia ampiray mba tsy hitoky amin'ny herin'olombelona na amin'ny fahaizan'olombelona fa tena ahatoky kosa an'i Jesoa Kristy zanakao izay nandresy ny fahafatesana. Tompo, ity herinandro vaovao ity dia angatahanay indrindra mba engany Tompo hanehoanao anay hatrany fahagagana amin'izay ataonay rehetra, ary engany izay ahajoro vavim-belona fa Andriamanitra velona ao amin'i Jesoa Kristy koa ilay Andriamanitra ivavahanay. Dia izay hohaninay, sotroinay, tafianay, mombanay rehetra omeo Tompo araka ny sitraponao amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Ho aminareo ny fiadanan'i Jesoa ry havako. Amen.